mampiaya ihany mantsy Andriamatoa Paolo Raolinarivo sy olona Valda Emilio ny hoe fanambarana nataon'ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ny fanapahan-kevitra raisin'ny préfet de police eto Antananarivo. Iza tokoa moa tokony andrasana baiko zany eo anatrihan'izay ho an'reto mpitandro filaminana lay préfet izay lehibe ny OMC sa lay lehibe tena faratampony ary amin'ny ministra fiarovam-pirenena. Zay ny tokony ho izy dia tsotra e. Aleo sy apiakapia oso dia sy hen'ireo tompony andraikitra ao anatin'ny gouvernement indrindrandrindra. Matoa ny tendrena ny préfet dia izy ny fehin'ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga. Eto amin'ny faritra Analamanga ny Antananarivo. Faritra aloha. Faritra Analamanga satria préfet de région io. Préfet. Fa sy faritra fa tsy faritany. Nommé à conseil des ministres io leo. Hisahana an'izay filaminana eto zay. Eto amin'ity faritra ny Analamanga ty. Dia izy ny premier responsable. Hafa koa moa izy hoe abrogé, dia rehefa abrogé izy dia misy olona afaka mitsabaka amin'ny andraikitrany. Mahamenatra raha ohatra ka hidiran'ny gouvernementa, ny membre ny gouvernementa, ny ministère raha ao anatin'ny gouvernementa, ny asan'ny préfecture de police. Mahamenatra zany. Fanararatam-pahefana zany sy fitsabahana andraikitra ka tokony sy apetraka eto amin'ity Madagasikara ty. Ary manahirana ny mieritreritra an'izany hoe mianatra ve tsika sa mijery texte no tonga dia mandray andraikitra sahala amin'izany. Asan'ny préfet miaraka amin'ny OMC io izay ivondrona ny surgène ny Analamanga, izay ivondrona ny polisy zay eto amin'ity Antananarivo renivohitra ty, izay ivondrona ny miaramila eto amin'ny Antananarivo renivohitra ty. Raha tokony ho izy zany ny miaramila nge dia tokony any ministère ny défense zay miandry ny sistanitsika. Miandry ny sistany no asan'ny ministère ny fiarovam-pirenena zay no anatin'ny texte fa sisy idirany eo amin'ny grève eo analakely eo fa velao ny samy handray ny andraikitra. Ary mahatsara ny zavatra teneniko zao, fantatra tsara ny responsable hoe iza ny tsy niasa, iza ny nanaja ny asany, iza ny tokony nanao zay tokony hataony sy nanao zay tokony hataony. Raha matoa mipetraka zay atana tohatra zay dia izay ny maha-pays démocratique Andriamatoa Paolo Raolinarivo dia ny hoe le aty amin'le mpanatanteraka aty zany inona tokoa mety manjo azy raha ohatra ka nilaza amin'ny préfet fa tsy azo atao manao fihetsiketsehana fa ny ary le ambony be na mebaiko fa mbola ampiako le izy eo zany le manjo azy Michel Robert tsy manana fahefana hibaiko mivantana ny préfet de police eto Antananarivo ny ministre de défense. Mbola manana lehibe ao anatin'ny gouvernementa ny préfet de police dia ny ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Izay no mahafaka mibaiko mivantana azy. Fa raha tena hoe circonstance exceptionnelle, izay koa tsy fantako hoe miova ny constitution, miova ny texte, dia afaka manao an'izay ministre de défense dia affaire hafa zay fa tsy dirako fa nampianarina dia izay ny ministre de l'intérieur no afaka mibaiko sy manome baiko mivantana ny préfet de police satria ao eo amin'le miaramila sy mahazandary azy dia ry tokoa nge fa lehibe ny tokoa nge le ministre ny raha vo anatina circonscription anankiray na district io dia ny représentant de l'état no président ny OMC ny autorité civile no manome torohevitra fa tsy baiko manome directive en matière sécuritaire ny force de l'ordre zay mizara telo eto Madagasikara, ny miaramila, ny gendarme ary ny police. Zany zavatra zany ianarana any amin'ny grandes écoles zay ny antsoina hoe rouage administratif fa izao zavatra ataontsika eto Madagasikara zao dia tsy mety. Aoka ny lehibe ny hany no hibaiko mivantana ny mpiara-miasa aminy manandrify azy fa tsy mety raha ohatra ka olona hafa avy any amin'ny ministère l'homme qu'il faut la place qu'il faut zay. Raha salamiko zao zany raha zany préfet dia nivaliako mpanao gazety tena nanova conférence de presse naman'ny Michel Robert hoe ministre de défense eo avelao no ministre de l'intérieur no hanome baiko anay mahakasika ny asanay fa ny texte ny ministre de défense tsy afaka hanosikosoka ny voasoratra anatin'ny texte ao na miaramila nio dia zay ny anatin'ny texte raha vao anatina district anatina région anankiray dia tsy maintsy autorité civile no mandrindra ny fandriam-pahalemana ao anatiny ao ny texte milazany zany abrogeo le texte raha fa tsy tiana hampiasaina le izy fa tokony zao zany dia fa ho fantan'ny président
Andry Rajoelina ny zavatra zany hoe zao zavatra mitrano zao zany fahadisoana aminao inona ny fepetra tokony horaisina amina fahadisoana tahaka arakaraka manana ny lehibeny koa manana ny olona nanendry azy koa ny ministre ny défense tena Zokobeko izy io raisiko salama Zokobe tena ray aman-dreny fa ny fanaovana zavatra salam'izao ny fampizarazarana ny mpitandro filaminana anatina crise salam'izao de zay kosa za kosa aloha tsy manaiky an'izany hoe raha tena zay marina sao de zavatra hafa ny teneniny namana Michel Robert satria ny tenako mantsy tsy naheno fa raha fibaikoana ny miaramila zay handamina ny fandriam-pahalemana hoe stomin'ny azy tsy azy angeny miaramila la izy koa mipetraka eo fotsiny décret koa nanendrenazy eo mba halaovana an'izay fibaikoana ny ministère ny défense zay fa raha vao izy zany mioutre-passé ho ny fiteny azy amin'ny terme juridique zay compétenceny sy pouvoir sy na ny fahefanana omena azy zay de fa andikandalana apahabe maso fa za moa sy za sy afaka hiteny inona ny sage inona ny tsy sage satria ny olona samy manana ny zavatra eritreretiny fa kosa aza zarazaraina anatina crise ny fitandrovana ny filaminana sao de hahamoramora ny hampidirana ny ady trano zay efa taon'ny sasany amin'ny alalan'ny hainao manjero marobe eto am'tety Madagasikara ty energy isorana Andriamatoa Paolo Raolinarivo Solonavalla Emilio izay nitondra ny dindinika teto amintsika tamin'ny atoandro makasitraka anao technicien raha teo misy satria mpitantana raha-mpanjakana sady eo anivon'ny fanoanana kandida raha teo ihany keo makasitraka anao mametraka ny veloma mandra-pitafa isorantsika namana tahira minjatovy ny sanany lafiny teknika eto plasy tombavy makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany mirary atsika rehetra ihany koa mba anao tontolon'andro mahafinaritra